Antananarivo sy ny manodidina rakotra mpitandro filaminana androany. Kandida Ravalomanana feno avokoa ny antota taratasy firotsahako hovidiny. Fifidianana 320 ny alatsinainy izao no atsapaka amin'ny filaharan'ny kandida. Anterina indray ny arahaba tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Manasana mpanajana sy ampitiavana indray ary ny tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Fambolena mivoatra sy fahavitantena ara-tsakafo isan'ireo fanamby apetraka ny kandida Marc Ravalomanana araka ny fandaranasany mampilosy ireo. Androany dia nizay fotony ny zavatra iainan'ireo tatsapamokatra teny amin'ny komuna talata ny Volonondry, distrikana Avaradrano ny tenany ary nampafantatra ny mikasika ny vinanasa mampilosy izay. Hotaterina amintsika ato anatin'ny fampalalam-baovao ihany ny mikasika izay ako ny dia ny filoha Marc Ravalomanana teny talata ny Volonondry izay rehefa vonona ny sary fa hivadika lafim-baovao hafa aloha isika. Ny 12 septambra ho avy izao no hanaovana ny atsapaka amatarana ny filaharan'ireo kandida voatazona fa hirotsaka hofidiana ao amin'ny fifidianana 320 raha ny tetiandro napetraky ny seni. Nampafantarina androany ihany koa fa tsy eto an-toerana no hanotanany ny bileta tokana ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy io. Anatin'ny fanomanana ny fifidianana ny seni amin'izao fotoana izao ary miroso tsikelikely amin'ny fanotana ny kara-pifidianana sy ny fikarakarana ny lisy-pifidianana ihany koa. Iando miaratina sy Mateo Prince. Tonga teny amin'ny birao ny voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana ny mpitsirika avy amin'ny OIF io maraina io. Ny ompanabetsaka tamin'ny fandaminana sy fanomanana ny fifidianana indrindra ny makasika ny tolo-kevitra avy amin'ny fitsiriana nataon'izy ireo no fotidiany. Voaresaka tao anatin'izany fa nahatratra 10 alina ny doublon hita ka nangatan'izy ireo fanazavana tamin'ny seni ny fantsinjany. Tanjona nametraka fifidianana madio mangarara ary ekeny rehetra. 7 tamin'ireo no efa voafafa tanteraka ho ny seni. Satria zareo dia tonga teto aminay nanontany hoe nisy 11 000 doublon zany hitany zareo rehefa nanao audit. Le izy ane tsy betsaka fa ny seni zany dia niraisinay ny observation dia efa hitanay zany ny 7 000 tamin'ireo efa nikirakiray ny seni efa voafafa efa milamina zany zavatra zany dia tsy tokony nisy zavatra mampiahiahy tsony makasika an'izany resaka doublon zany. Ialana amin'ny mety ho ahiahy maro avoaka amin'ny alalan'ny projection mahakasika ny rejis-pifidianana sy ny birao fandatsambato ankoatra ny efa voarakitra ao anatin'ny tranokala ity voamera ity. Misy projection koa ataon'ny seni amin'ny zoma zao mahakasika n'izany rejis-pifidianana zany mahakasika ny bureau pifidianana satria ny bureau pifidianana koa zany ny bureau de vote efa vonona ihany koa seni. Zany moa zany dia mba isiny mangarahara dia mba isiny fifampitokisana mba ilana amin'ilay hoe aya. Ny alatsinainy ho avy izao ny hanaovana paibe maso ny atsapaka ny amin'ny filaharan'ireo kandida voatazona ka nahafen'ny fepetra anatin'ny bileta tokana sy ny filaharana amin'ny haino amanjerim-panjakana ka afaka hifaninana amin'ny fifidianana ho avy io raha nambarany seni hatrany. Io zany dia tirage au sort dia ny filaharana amin'ny ataontsika bileta tokana dia eo ihany koa zany dia filaharana amin'ny fandaharana amin'ny haino amanjery mpanjakana. Dia ataontsika koa zany ao anaty mangarahara tanteraka amin'ny alatsinainy izao. Aorian'izay kosa vao hirisona ny fanontany ireo bileta tokana izay tsy atao eto an-toerana noho ny fanamafisana avy amin'ny seni. Fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola no ahafana manatanteraka izany. Vao vita ny tirage au sortsika dia isy mission ho atao any amin'ny toerana anaovana ny impression ny bileta. Any amin'ny 11 zany dia efa tokony andeha. Dia azoko tenenanao zany dia tsy eto an-toerana no anaovana ny impression ny bulletin unique. Ao anatin'ny fanomanatanteraka ny fifidianana ny seni amin'izao fotoana izao. Eo ny fikirakirana ny fanontana ny kara-pifidianana sy ny momba ny lisy-pifidianana ary ny fampahafantarana ny birao fandatsambato. Fa vao maraina dia niantrana tamina toerana maro teto Antananarivo ireo mpitandro ny filaminana. Tsy fantatra mazava ny tena antony tonga izany fa raha ny loharam-baovao dia noho ny mety sina hetsika samihafa mifandraika amin'ny fitakiana maro tatoato no antony izany. Ando miaratina sy Mateo Prince. Beoririka, Faravohitra, Tsimbazaza, Ambojatovo, Analakely, Antaninarenina sy tamin'ny faritra maro teo Tandrenivohitra no rakitra mpitandro filaminana androany vao mangiran-dratsy. Tranga izay nanaitra ny maro satria toa ireny hiatrikady ireny miaraka amin'ny fiara sy fitaovam-piadiana maro.
tsy vao izao no nisina endrika raha matahora ataon'ny mpitandro filaminana tahaka izao ka na tsy misy aza hitsy-bahoaka dia indreo fa miseho ary mivoaka avokoa. Mibaribary ny tahotra sy ny tsy fahatokisa-tena ny mpitondra ankehitriny ampiasaina hatrany ny mpitandro filaminana hiaro azy ireo. Misidra olana goavana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana nefa ny malagasy indrindra any amin'ireo toerana lavitra andrina. Asandahalo, alabotry, vakitrano, fanendana miaro arposy, fakana-keriny, vonolona sy ny sisa iainany malagasy avokoa izany. Ho foana ary iaina filaminana ny malagasy raha izao fihetsiky ny mpitandro filaminana izao no misy isan'andro sy amin'ny toerana rehetra izay ale fa tsy amin'ny kajikajy politika vao hita. Avariana kely ihany le tena be dia be mihitsy zao mandeha teo tena lasa feno dia zavatra izay aloha tsara le hoe ferovana le mba tsy sinokorotana tsara zay. Ilaina kosa aloha amin'ny lafiny iray le hoe tena hiaro vahoaka tokoa ve rehefa misy zavatra le mpitandro filaminana sa vao mainka andraisana hatria apiditra vahoaka any am-pontsy. Raha zao vao avy nandeha mission avy any atsimo tena hita zany hoe marefo ny any atsimo. Vao avany mihitsy ahako mahazo ny ambositra fianaratsoa rehetra iny dia hita zany tsy ampy zany le mpitandro filaminana amin'le tsy mpitandro filaminana rery fa na ny fitsaboana amin'ny hôpitaly rehetra iny mandeha bisikileta le olona amin'ny ray maraina misy marary eo an-damosiny tsy hainay hoe hoentina aiza ry olona io. Zay zany tena vaindondra raha verina amin'le teniko teo hoe le zavatra ilain'ny vahoaka zany tena mba ilainay vahoaka amin'izao fotoana. Atsika ohatra ny asandahalo sy ny maro samihafa ny resaka arposy, ny vakitrano sy ny sisa na andreny vohitra na ambanivohitra. Raha jerena ankapobeny zany dia hita hoe misy sahatra tsy ampy satria miseho lany ny tsy fandriam-pahalemana dia izay zavatra izay hita aloha zany fa tsy nisy ny pika ny antony momba ity tranga androany ity tsy nisy nitondra fanazavana ihany koa ny avy amin'ny mpitandro filaminana. Loharanom-baovao samihafa toy ny pejiny masoivon'ny japoney no nahafantarana sy nampitandrona ireo teratany japoney ny amin'ny mety ofisiany ireo fitakiana samihafa. Eo ohatra ny hetsiky ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra, ny mpianatra amin'ny anjerimantolo. Nandeha ihany koa ny resaka ny fisiany hetsiky ny malagasy tsy manaiky entina vahiny teny amin'ny kianja ny 13 Mey sy Garasorano, indrindra ny mety isina etsim-panoerana manoloana ny fametrahana natota taratasy firotsahan-kovidiana eny amin'ny HCC izay katona rahampitso. Fa tsy mandro fahalemana any amin'ny distrika Ananjozorobe ihany noho ny afitsoko ny asandahalo amin'izao fotoana izao. Be noho ny vitsy ireo mpitandro filaminana izay tsy matahotra ary tsy ampy fitaovam-piadiana noho ireo dahalo. Antsoavy no ataona raim-pianakaviana iray avy any an-toerana noho izany any amin'ny tokony ijereny nisy fitondram-panjakana ny tontolo ambanivohitra fa tsy atao mivangongo hiaro ny sezan'ny mpitondra aty andrenivohitra fotsiny ireo mpitandro ny filaminana. Ravora Zafimaina sy Andry Rakotomalala. Olona roa avy tamin'ny fianakaviana Andriamatoa Joseph Randriambolola no nalain-dahalo ankeriny tany amin'ny fiandohan'ity taona ity. 12 tapitrisa ariary ny takalonaina ho an'ny iray, raha 570 tapitrisa ariary kosa ho an'ny iray, izay tsy maintsy nomeny ireo mpankakeriny satria ny ravitanana amin'ny tandro filaminana. Tsy azo ny fanjakana fa azo ny resabola. Novidiana le zafikely vao azo. Novidiana tamin'ireo mpanao akery mpangalana kidina pinina ozy ny olona fa aminay mpangalatra olona ozy zay. Dia natambatamatra ny vola, namidy zavatra tokony tsy amidy tambary omby, nanavotana anjanaka. Dia azo reo tsy azo na zandarma reo, tsy azo na maramily reo, fa dia resaka telefônina aterariny vola dia menay zanaka reo. Zandarma misy, ondraha misy akominandraha misy, maramila misy, fa tsy ilainy reo reo koa tsy matao tsy masahana azy satria izy mahazo izy dalondray no matanjaka ny fitaovam-pidinany ary mibala tsy lany lanina hoentina miady satria be no vitsy ny heritsy mitovy. Le dalo koa zavatra mahagaga fa tena tsy misangy raha vao nanolotra dia mamono mahafaty. Mahagaga nefa ho ity raim-pianakaviana ity fa afaka herinandro na iray volana misy olona voasambotry ny zandary ka lazaina fatahalo. Rehefa misy tokoa nefa ny fanafianao an-tanàna tsy misy hita ireo natao hiaro anay vahoaka sy ny fanananay. Fa misy ny olona tifirina lasa ray volana ny mpanao kidina pinina zay vao misy olona laina dia tonga dia vononany kodahodany dia tsy fatako moa na tena nangalatra le olona na tena daly le olona fa efa lasa mialika ozy zay vao manangom-bato efa lasa fahavalo lasa ray volana lasa herinandro zay maramila vao misambosambotra olona any tanàna. Le lalàna zany
tokony tsisy mihitsy ny ambony lalàna fa tokony mbo ambany lalàna ary manara-dalàna. Raha ny antotanisa nivoaka farany zandary iray no natokana hiaro olona manodidina 5,7 eto amintsika izany hoe velaran-tany 7,7 metatra toradroa tsy magaga raha miriariny dahalo any ambanivohitra mampahory vahoaka mifanohitra amin'izany ny aty an-tanan-dehibe saingy tsy miaro ny vahoaka fa miaro ny seza mpitondra. Misy maramila any fa tsy maresy dalo aza dia angolona hiaro ny mpitondra le maramila zay manana fitaovam-piadiana mahery vaika mba tokony hiady amin'ny dalo fa re dalo renge tsy de mipetraka any nareo fa afaka manenjika an'ireo nareo satria ireo olona anananareo ny koptera anananareo ny motocross anananareo ny tômôbila tsy mataho-dalana tokony zany ny ampiasana an'ireny tsy any anjozoro be ihany no anjakan'ny asan-dalo fa saika manerana nosy mamono mahafaty ny akamarony mangalatromby vola ary makankeriny vokatry ny fahasahiranana avokoa izany ka lasa mandroby ireo mba manana kely ny sahirana raha mbola izao no mitohy hiady an-trano malagasy noho ny tsy fisiana sakafo hohanina. Iverenantsika ny vaovaony raharaham-pirenena manainy amin'ny fifidianana ho avy ireo antoko politika isan'izany anery vaovao any Madagasikara sy ny mamiko ny taniko i Madagasikara raha ny fanionkevitra izy ireo nandritra ny fametrahana ny antota-taratasy firotsahako fidiny io tolakandro io avitra Solonaibe sy Lucien Tsiry. Misintona anisan'ny maro ny fanatanteraina ny fifidianana azahoana mampitsahatra izao fandrobana ny firenena sy ny tsy fanarahan-dalàna izao. Fanontaniana mipetraka ho ny kandida Rajaonaro Mampianina amin'izao fotoana izao ny fahatomombana ny fifidianana sy ny momba ireo fionana samihafa. Tena tomombana marina ve le fikarakarana le fifidianana any ange le fanontaniana mipetraka hatramin'izay ary napetraka ifoana hatramin'izay anatin'le izy hoe aiza le mangarahara aiza reo adievitra efa natao mahakasika zay tokony apety lisy mpifidianana zay tokony apety ny fitsarana ny fifidianana zany hoe ny anjara andraikitry ny avety mihitsy zany hoe ny haute cour constitutionnelle na fitsarana avy momba lalam-pamorenana hoe tena mahafeno le fepetra mihitsy ve izy eo amin'izay fomba niasany hatramin'izay ka hatramin'izao nampisehoana hoe de tena indépendant na indépendante mihitsy moa zany ilazantsika azy ny haute cour constitutionnelle hoe tena mahaleo tena ve izy eo amin'le izy dia manana izay izay ihany koa ny kandida Rasoamaka avy amin'ny mamiko ny taniko Madagasikara andrasana ny fahendren'ny ACC manoloana ny mety firotsahan'ny filoham-pirinasana tsy amin'ity fifidianana ity. Tonga dia mahita hoe tsy tomombana le izy tonga dia aloha mahitsy be tsika hoe tsy tomombana le fikarakarana azo na tsaraina le izy nefa mo fotoana efa foy de foy tsisy mifanapaha-kevitra dia miara mizaka mivokany. Tonga nametraka ny taratasy filatsahako fidiny teniny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana moa izy mirahalahy ireto androany. Mbola manana hatramin'ny mpitso amin'ny enonora ariva kosa ireo rehetra manam-panirina irotsaka ho kandida filoham-pirenena araka ny fampitanana nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Hatreto izany misy sa 17 ireo kandida nametraka ny antota-taratasy ny tetsy amin'ny ACC. Antota-taratasy 12 anotakin ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'ny kandida irotsaka ho fidina ho filoham-pirenena. Anisan'ny nafeno ireo taratasy ireo any kandida Marc Ravalomanana toy izao indrindra any fanazavana nentin'ny sekretera jeneraly ny antoko Madagasikara androany makasika izay. Taratasy fahenina takiany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny mikasika ny fanamarina ketra. Taratasy izay alaina eny amin'ny sampandrarany etra manamarina fa nalohitra ara-dalàna ilay kandida. Ohatra amin'izany raha manana orinasa manokana misoratra aminy ilay kandida ary ny etratrano. Fa izy raha ohatra moa izy manana entreprise individuelle dia afandray izay. Fa ohatra hoe nalony etratrano ny sy ohatr'izany zany no resahana ao anatin'ity dossier de candidature ity amin'ny olom-pirenena azy zany. Fa ny mahakasika ana société tiako ny mitondra fanazavana kely ihany satria misy miezaka mandoto zay resaka izay ary tsara ny ahafantaran'ny vahoaka malagasy ny fahamarinana mahakasika an'ilay izy misy tokoa ny resaka hoe etra zay tokony ho alohan'ny société tadio tsara fa zany société tiako zany zany orinasa tiako zany tena ao anatin'ny fampiroboroboana ary tena mbola niodina tsara zany ny victime tamin'ireny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 ireny betsaka ny fanapotehana tamin'ireny dia nisy moa ny feuille de route zany zay natao hoe anonerana ny volan'ny société fa tsy tanteraka zany hatramin'ny androany ary raha resaka etra zany
tsisy dikan'izany manoloana ny vola tokony alohan'ny fanjakana amin'ny société io zany a amin'no izy victime ny 2009 zay a dia misy zay hoe feu de route tokony tanterahan'izay ny fitondram-panjakana ny tsy nentina nantanteraka an'izay mandrakity ny androany ary na société ary miandro hoe rovina ny voatanterahany io a ny rehetra ny antso an'izay daholo mba tanterao feu de route io fa tsisy nanantanteraka le izy fa misy antony matotsy tsy nalohan'ny société zany fa tsy hoe ny société ny kamony andoha ny société raha mbola manana volany amin'ny fanjakana fa tsy ny fanjakana mihitsy ny tokony manana volany amin'ny société raha ataony calcul zany mahakasika an'izay. Voizina ny resaka amin'izao fa tsy feno ny taratasy no takiana tamin'ny kandida Ravalomanana amin'ny filatsaham-kofidiany. Indrindra ny mahakasika ity taratasy fanamarina ankehitriny ity. Nandiso izany Irina Randriamasinoro, sekretera jeneralny Antoko-Tsiky i Madagasikara androany, ary nilaza fa ara-dalàna ary efa voatitra avokoa ny antota taratasy 10 no takiana tamin'izy ireo. Eto zany dia tiako ny manamarina ary horen'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra mpanaradia fa feno ny dossier rehetra izay naterana teny tsisy bangana ray ary. Ity zany ny proof manamarina an'izay ity tsy hoe taratasy avy amin'ny Antoko-Tia na avy amin'ny Filoha Ravalomanana fa io moa zany ny greffe izay nandray ny dossier nanome an'izay fanamarina an'izay. Feno tanteraka ny dossier antsika ary tsisy tokony atahorantsika na kely ary fa miandritsika izay fitsaran'ny ACC satria ny ACC moa zany no andinika ny antota taratasy rehetra dia moka amin'ny fahasivy ny volana septembre zao liste ny candidat officiel fa zay mahametoky antsika rehetra mpanaradia ny Filoha Ravalomanana fa feno ary tsy misy atahorana ny dossier antsika na ray ary. Feno avokoa araka izany ireo dossier 10 takiana tamin'ny candidat Ravalomanana. Ary hatramin'izao 17 ny candidat nanatitra ny antota taratasy filotsaham-kofidiana teny amin'ny HCC. Rampisorivy amin'ny enora no fanafaran-tena ary zany ho an'ireo mpirotsa-kofidiana. Fa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena miantso ireo mpiasam-panjakana, administrateur civil hanaja ny fianianana nataony ny Filoha Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity. Mpiasam-panjakana ny administrateur civil ka tsy tokony andany ara-politika ho ny fanazavany. Voafaritra anatin'ny didim-panjakana mifeny administrateur civil raha teo izany ao amin'ny 14 raha ny fanazavany hatrany. Ry administrateur civil tena zava-dehibe loatra ny andraikitra omena anareo ary manana maizy azy ianareo manana ny asiny entaniny zany reo administrateur civil mba anaja tsara ny finianana nataony oka zay ny lasa ary isika koa oka tsy anitsika an'izy ireny faza manody mahazo azy ao amin'ny article 4 amin'ny décret mifeny administrateur civil dia tsy maintsy manaja ny tsy fiandanina ara-politika na ny neutralité politique ny administrateur civil eo amin'ny fantanterahana ny asany aza manody anefa no ia mahazo azy ireny fa na dia ireo solombavamboaka ireo na ireo olona mbo milaza azy hoe manana fahefana baikobaiko azy daholo dia tsy hitany izay naovana an'izy ampamendrehana sy araka izay finianana nataon'izay koa miantso anareo ary eo administrateur civil tena miangavy anareo ary milaza aminareo tsy afaka ny androso mihitsy Madagasikara raha tsy miaraka amin'ireo tsika tadidiko tsara tamin'izao teo amin'ny fitondrana ny administrateur civil nomena formation nomena tomobile dia namena azy daholo zay tokony ataony mba hahafahany maka tsara ny andraikitra misy azy ny asiny maizy azy satria nahoana mahatonga amin'ny teny anareo zany ny lalàna ain'izy ireo ny fandriampahalemana vitan'izy ireo ka dia zao ny lalàna dia milaza fa tsy misy mpiasam-panjakana azo terena anatanteraka baiko tsy ara-dalàna ainy zany ny administrateur civil mahay an'izany noho izany dia manaingy anareo mba hijery tsara ny baiko manaingy anareo mba hijery tsara ny baiko zay omena anareo alohany anatanterahana izany mahay ireo satria ireo natao hoe solon-tena-panjakana eny anivony district eny anivony commune eny anivony faritra mahatoky ary tsy amela anareo irery amin'ny fotoana tonga ny fotoana fa tsy maintsy atao izay nametrahana anareo amin'ny asiny misy anareo
Anisan'ny fototra iankina ny fampandrosoana ny firenena ny asa sahan'ireny administratera civil ireny. Izy ny solon-tena-panjakana. Tsy afaka tonga aty tsy afaka tonga aty amin'izay fotoana fa reny administratera civil ireny manao tatitra milaza zava-misy. Fa izao fotsiny mba tena iangavitsika izy mba en'ny feo miferitreretana. Iangavitsika izy tena miangavy. Ry administrateur civil amonjy ny voaka malagasy tena sahirana sy mijalitsika. Ary anariny ty firenena malala antsika ity tsy vitan'olon-drezany fa ianareo. Fantatro azoko sary an-tsaina ny mahazo anareo. Ary efa mifampidinika imbetsaka tamin'izy ireo dia tsy ela. Ho tonga koa ny fotoana ahafahanareo manana fahefana, ahafahanareo malalaka tsara anatanterahana ny asa. Ka dia matokeo ianareo. Koa satria efa voninao ny sary mikasika ny dia ny filomarika Ravalomanana teny talatany Volonondry dia rahantsika avy hatrany any mikasika izay. Tantsaha avokoa ny mponina eto amin'ny commune Ambanivohitra talatany Volonondry atao anatin'ny distrika Navaratrano. Sahiran'ireo mponina miaratsy ny vokatra saika apotika avokoa ny foto-drafitrasa tontohan-drano sy ny lakan-drano ratsy ihany koa ny lalana ka sarotra ny famoahana vokatra. Avy nitsidika an'ireo tsena mijery an'ireo olona mitondra an'ireo vokatra kely avy any an-tsaha samy mitaraina daholo. Sarotra ny fiainana dada. Tena mafy manjoanay. Apio zay efa piditra ny zanaka hianatra. Ary indrindrindrindra milaza hoe tsy manan-kanikoaniny zay. Marina zany. Tena hitako misy amin'ilay fiatsiny, amin'ilay fahantrana misy eo aminy. Dia ahoana ary nataontsika? Sahirana ianareo aminatin'ny toerana misy anareo tsirairay aby. Tena sahirana. Tsy ampy, lafo mizezika. Tsy tsara ny masom-boly. Fantatro ny marary ny tantsaha, efa nianakora teo izany ny kandida Ravalomanana. Tantsaha aho ary mahalala ny tena zava-misy marina. Manana vahaolana maritra amin'izany aho izay tafiditra anatin'ny MAP Plus, ka ao anatin'izany ny fanamorana ny fahazon'ny mpamboly ny enti-manana, eo koa ny fikarohana ara-pambolena, ny fijerenana lalam-barotra ho andro vokatry ny tantsaha. Ty laza aminareo hoe fantatro tsara ny tantsaha satria niainga avy amin'ny tantsaha. Zay ny mahafaly hoe faly aho tonga aty aminareo. Aty amin'ny tena base aty ifotony mihitsy ohatra ny ainako. Azoko sary an-tsaina ny tebotebo mahazo an'ireo ray aman-dreny. Tsy afaka andefa ny zanany hianatra. Azoko sary an-tsaina le olona mitondra n'ilay akoho mamborona ho amidiny mba sitrany ay. Azoko sary an-tsaina ny vokatra azon-drareo. Nefa io famokarana io tena zavatra lehibe. Fa tsy maintsy hiezaka amokatra isika, miaraka aminareo amokatra tsika, ampitombotsika ny famokarana. Ataontsika zay anampianareo hiezaka isika, ataontsika zay anatsarana ny masom-boly, ataontsika miaraka amin'ny vava ny fampidinana ny masom-boly. Tsy maintsy atsaraina miaraka amin'ny vava ny fanatsarana ny masom-boly, ary indrindrindrindra ny fanatsarana ireo le tata-drano na kanalina. Satria raha ohatra ka manisy zezika ka maina le tany, vomi ohatra ny beton io. Ny tena maika amin'ity Madagasikara Action Plan Plus ty, dia tsy maintsy ataontsika aloha ny anampianany tantsaha. Nareo zany ny tena loharana. Zay zany ny tena maika aloha, tantsaha aloha. Ireo asa maika mahakasika sehatra maro no tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny 100 andro voalohany. Eo koa anefa ireo asa maharitra izay hikatsaka ny fanatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka, ny fanamafisana ny toe-karem-pirenena ary ny fampiofanana ny olona ilaina fampandrosoana maharitra ny firenena. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy teto ny votoaty ny MAP Plus. Fa manoloana izany fahasahiranana sy fahoriana menjady amin'ny vahoaka malagasy izany dia tsy afa-miala amin'ny fifidianana ny Madagasikara raha te hiala atao anatin'izao krizy lalina iaina ny firenena izao. Tsy azo antoka intsony hoy fanehoan-kevitry ny olom-pirenena ny amerina olona tsy mahavita no mbola tsy malagasy eo amin'ny fitondrana indray. Ampy izay ny fampahoriana nataony malagasy. Ando miaratiana sy Mathieu Prince. Tanteraka ara-baktely ny filazana fa ny zavatra tsy fahita tao anatin'ny enimpolo taona vita tao anatin'izao fitondrana izao. Mihiba avokoa ny sehatra rehetra. Tsy misy tsy miaika amin'izao fotoana fa mihamafy ny fiainana. Mikrosy fanatanteraka ny fiainany malagasy. Tsy misy tsy mitaraina ny maro manoloana ny adi-piainana isan'andro, na io fianarana, na sakafo, na fandriampahalemana, na vidim-piainana. Tsy misy sintsony ny saranga amin'ny antoniny fa na manana na mahantra. Na fiainana andavanandro hanko hanina rehetra efa manomboka tsy hitatsony.
tsena mba neritreretina amilama koa te fa tsisy zavatra tena ina tsony raha eritrerititsika am'izay le fiainana zay zao moa zany mbola fitaovan'ny mpianatra mamay am'izao nefa tsisy dikany tsony ny zavatra rehetrarehetra marina hoe tsisy vim-piainana hoe midina fa miakatra fa trop loatra zany na fandrimpalemana amin'ny rehetrarehetra tsy mandeha amin'izay laona raha Madagasikara manan-karena be ohatr' zao nefa mijanona eo amboniny dia mampalahelo zany dia makaleo zany satria tsy maina amin'ny zavatra misy eo amboniny sy ny eo ambanin'ny tany le malagasy dia mampalahelo betsaka ny tsy anasa betsaka ny tsy mianatra betsaka ihany koa ny mandalo zavatra sarotra ohatra ny tenanay zao ohatra mandeha scooter taloha lasa mandeha tongotra zay am'izao ohatra ny lasa mimihana zany a lefa efa mividy a indrindrindrindra le pouvoir d'achat zao filazantsika anazy nefa tena misy ny rehetrarehetra eto amintsika misy arena kibony tany misy ny andramomasina misy ny rehetrarehetra eto amintsika dia eo amin'ilay discipline zany tena hitanay lesoka be dia be indrindra zay vahoaka majinika moa zany ny filaza azy am'izao moa tsisy tsony le hoe ndray moyenne na ndray majinika lasa tonga zany a dia na manana be ianao na mahantra be mbola hoafitra io Madagasikara raha tena manana finiavana ny rehetra metrakolona mahay mavita ary ampitraikefa narina ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana io ihany no vahaolana ialana amin'izao krizy izao sy azona antoka tsy iverena ny mpitondra tsy mahavita sady frantsay raha ifidy ny olona anankiray dia fataro aloha ny olona ao andamosiny le olona fidinao dia misy histoire ny Madagasikara sy ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany a hoe iza ny olona namotika ny Madagasikara ary iza ny olona mampandroso amin'ny Madagasikara so dia olona efa manana olana amin'ny Madagasikara ny toananao ka ianao indray ny ambolo olana eto Madagasikara amin'izay fotoana izay ny razambe amin'ny malagasy tena ny ady mafy ho an'ny Madagasikara tena ny ady mafy ny malagasy tamin'izany a faty olona ny mpiararara tamin'izany noho ny fitiavan-tanindrazana raha za manokana safidiko ity a aleko mahita malagasy tena mitondra amin'ny Madagasikara tsisy nationalité hafa fa aleo tena malagasy raha ny resaka mandeha amin'izao a dia fifidianana ny andrasan'ny vahoaka ary maro no leo vao omaly azy zao nakany Antsirabe a tany Antsirabe tany a tany ambanivohitra be any Antsirabe tany fa tena mikaikaika ny olona matahotra ny olona amin'ny zava-misy a ary tena mba miteny ny olona alao mba iova zao fitondrana zao dia mbola tokony anaiky an'izany kosa ve tsika tsy mety zany tena tonga dia tsy ekena mihitsy zany hoe zana tamin'ny frantsay zany nandeha ohatra hoe latsaka floueté amintsika tena mitsodrana ny andro ratsoanay alao ary iverenany dadanay satria fantatra ny fiainana teo izay efa nisy anazy surtout mbola isan'ny tele zavatra efa nitranga teto ity vao maika ame sarosarotra ihany io zany raha ny zavatra hita eto tsy ho ndalana lehibe ho an'ny firenena ny fifidianana io no hamaritra ny ho avy rehetra ka tsy ho tokony atao antsirambina fahafampana ny toedra ara-politika eto amin'ny firenena amin'ity herinandro ity raha mpitso no hifarana ny fametrahana ireo antota taratasy firotsaha-kofidiana farafatarany ny zoma ho avy izao no tokony hametra-pialana ny filoam-perinasa raha ho isan'ireo kandida mbola menjana nefa nitady eo amin'ny mpitondra sy ny fanoherana mikasika izay andrasana izay fanambarana aorian'ny kongresy sy ny volomboasary ny fanoherana izay nirefeo fa tsy manaiky nilatsahany Andradjoelina intsony ireo no isan'ny hamaritra ny ampitso sy ny zotra-pifidianana eto Madagasikara raha vorazafy-maina sy mbola avatsara ireo olombitsina azo tombontsoa tamin'izao fitondrana izao sisa no mitempo fo amin'ny filoam-perinasa sy ireo mpanaradia azy ny ankamaroany malagasy kosa leo lainga leo fahasahiranana leo tsy fahampinaka mitododohany amina kandida hafa anome fampanantenana azy ireo ary tsy hamitaka betsaka no efa tonga saina tamin'ny fampahoriana nataony mpitondra ankehitriny ary tsy manaiky atao fitaovana politika anakalony safidy no solombavam-boaka namparafaravola io nefa na inona tenentsika na inona tenentsika tsy maintsy misy friction amin'ity herinandro ity mbo an'ny zareo mpitandro filaminana iaro ny vahoaka sy ny fananany devise zay ny devise nefa tia indray zany iaro ny fanjakana de vo maika mitombo koa ny tsy fitiavan'le vahoaka andy fitondram-panjakana satria mesahirana iditra maitsoatra nge zao e ary ao anatin'ny fifidianana io ka na inona fa nampitambazan'io président Andradjoelina raha ho tafalatsaka izy an'le vahoaka hoe tampitambazana rivo 10,000 ray alina le vahoaka fa tsy antsony raha any amin'ny faritra loatra mangoro any amin'ny distrikena Parafaravola sy distrikena Ambatondrazaka ndreo distrikena Andilamena raha ohatra ka 69% eo alohany ny résultat azon'ny président Marc Ravalomanana dia miteny anao namana faniry fa ataonay any amin'ny 72-73% io ary ho tratrana vote de sanction i Andradjoelina io raha mikiry biby ilatsaka eo tsy misy olona matoky intsony izao fitondrana izao
fitondrana izay voatery mampiasa vola rehefa misy hetsika ataony. Io ihany koa ny fanaovana antery ireo olom-boafidy na olom-boatendry eny ifotony raha misy hetsika politika ataon'ny mpitondra. Voakasika amin'izany ny mpampianatra, ny sefokotany sy ny sisa izay tsy maintsy manatrika ireo hetsika rehetra misy any amin'ny avy. Ianareo anatin'ny fitondram-panjakana tokony hijery fitaratra ianareo. Memitsotsorika ny fahasahiranam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Aza terenareo ny ray aman-dren'ny mpianatra, aza terenareo ny mpampianatra anareo any Sefisisikona Parafaravola, drainina loatra mangoro. Ataovim-bola mahita moa hoe manery ny mpampianatra ianareo mivory anaraka ny fitondram-panjakana io. Fitondram-panjakana efa mandeha ny tsy fombany. Mbola terenareo ny mpampianatra. Papitady eo sika monsieur le chef Sisikona Parafaravola sy proviseur na drainina loatra mangoro. Indrindra anery ny ray aman-dren'ny mpianatra. Tsy mahay makalesona ny amin'ny zava-misy tany aloha mitondra fanjakana raha ny fanehoan-kevitra. Betsaka nefa no efa nilaza fa ahinany sy ny fipoahana ara-tsosialy raha mitontsy fahampiana sy fiakaran'ny vidim-piainana. Io ihany koa ireo sakatsakana samihafa mahazo ny fanoherana kanefa malalaka ny fanehoan-kevitra sy kivorivory eny Ivato. Natao an'izany lalàna eto Madagasikara rehefa iza no ampiarina izany lalàna izany. Mivandravandra loatra ny mizana-tsindrinila eto amintsika amin'ny resaka fahalalana manoloana ireo fanakanana ireo hetsika ny avy amin'ny fanoherana ho ny mpandrindra nasionaly ny hery vaovao ny Madagasikara Rivo Rakodovao. Natao iaro ny vahoaka sy ny fanana ny mpitandro ny filaminana fa tsy hoerim-pamoretana ho kosa ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena raha nitondra neviny mikasika ny sakana sy ny famerana ny hetsika ataony avy amin'ny fanoherana. Hafitra Solondehibe sy Lucien Tsiry. Tsy takona fenina toy ny vaiakandrina ny famoretana tao amin'ny fanoherana eto amintsika. Akoatra ny sakana natao tamin'ny antokotiko Madagasikara, voatotohina ary tsy azo tanterahina trano ny fionana nokasain'ny fanoherana. Io maraina io dia rakotra be boty tetsy Analakely, tsy adany Antanina renina ary ny tranon'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarymampianina sy ny filoha Marc Ravalomanana. Toy izay ihany koa ny tetsy amin'ny bypass ny 4 Aogositra lasa teo ary ny omaly teny Mandrimena. Tsy mbola tazana teto amin'ny firenena nandritra izao fitonana izao no hoe mpanohitra mitarika korotana hoy avy amin'ny ASVM. Setrasetra izy amin'lohan'ny fampiarana ny lalàna zay raha malala volazanao teo zao fa any an-trano ane ny fanehoan-kevitra fa no atao fa le fanehoan-kevitra mihitsy zany tsy avelany zareo anao. Zay ny tena marina. Resaka zay ny ohatra ny nationalité ny Andry Rajoelina. Marina zany lazao ary fa tsy manana nationalité ary izy. Maninona izy sary tahotra ohatr'izany nga nisy nanery azy naka n'ilay nationalité. Rehefa tratran'ny olona ve ny laingany dia anaovana herisetra ny olona satria aneho hevitra momba an'izany. Zay ny ady hevitra eto akoatra ny hoe mila fifidianana madio tsika. Ino valiana amin'ny herisetra tandron'ny filaminana zany lasa tsy tandron'ny filaminana intsony fa zareo no setrasetra. Zay fotsiny ilay izy zay ny heviny dia ny hevitra tsy zay. Fa maninona ary ny sakana, maninona tsy sakana tena amin'ny CCI. Aneho hevitra zao ka izy Androany Arivo. Zay ny amin'ny teny raha vao io. Zay efa nangataka tany Maramila hoe raha vao io. Reny mivaly teny amin'ny fanjakana ary tena marina ny resanao teo. Mamandrika izy. Mahisy korotana eto. Mamandrika mihitsy izy satria izy manana ambasy, manana Maramila, manana fitsarana. Zay fe ny atao firenena. Ny atao firenena vahoaka. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena tsy voaja ny lalàna iraisan'ny pirenena no soniavina. Loza mitatao an'ny firenena ny fanitsakitsahan-dalàna. Ny fitondrana ihany koa tsy mijoro modely ho an'ny malagasy manoloana ny fihetsika ataon'ny fanjakana. Zay le hoe tanila le fitantanana zany amin'ny firenena tsy mety mihitsy izy ary indrindra koa fa itsika manaja ny lalàna iraisam-pirenena nikatsika ny hoe ny fahafahana ny olom-pirenena tsirairay izay nanao sonia an'io déclaration universelle des droits de l'homme io tsika nanao an'io ary efa tena atao amin'ny lalàna tsika le izy ahoana moa no isy zany mitongilana ianao ianao ty anatin'ny fitondrana ianao dia ekenao le fivoriana fa ary amin'le mpanohitra zany dia tsy ekenao raharanao le izy ary ny tafika dia io koa ngambany tokony asiana tsindrim-peo le izy satria ny tafika anke tsy natao hoe herim-pamoretana fa ny tafika dia natao hiaro ny tafika ary ny atao hoe fatoniana dia rehefa mihevitra ny olom-pirenena tsirairay fa hoe voaro ny lalàna izy ary ny rehetrarehetra mitovy daholo eo anatrehan'ny lalàna dia tsy hisy mihitsy ge ny kotany fa raha ohatra mbola zao ihany no ataontsika eto dia marina fa mety ikotana na ny fifidianana ary dia mety.
fosotra ho an'ny firenena ny fanaovana herim-pamoretana mitongilana avokoa ny mizana eo amin'ny fahefana mpampiatra lalàna raha ny zava-misy no jerena izany indry-javatra rehetra izany anefa dia mamerina ny tolona efa nisy rehetra nisy eo mila mahay makalesona ny mpitondra hisorohana ny savorovoro ametrahana fifidianana madio ny 7 novambra ho avy izao. Lafim-baovao mahakasika ny fampianarana kosa indray tsy sarotra ny famahana ny olona ny université maty ho ny mpampianatra mpikaroka androany raha nanohy ny fitokonana amitarazoka ny fitondram-panjakana mamaly ireo fitakiana maro eny anivon'ny université mpanjakana avoniny izy ireo amarana ny taom-pianarana raha mivaly avokoa ireo fitakiana ho iatrany ny filohan'ny CSS tamin'ity androany ity tsy fahita eto an-tany ny fitokonana taona anjerimanontolo tahaka izao raha tsy eto amintsika noho ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana havitra Solonebe sy Lucien Tsiry no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Taorian'ny fivorimben'ireo mpampianatra mpikaroka dia nidina hananaka-ndalana teo amin'ny fidirana amin'ny université Nakatso ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS naharitra ora roa teo eo ny fanapahana ny fifamoivozana tsy miova ny antony hafa fitakiana tsy nisy valiny efa ho efa taona izay vao niray ampasivy tamin'ny fitakiana no nivaly entitra izy ireo satria mahatsapa fa tsy nitsoniavina ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara ambety teny izy ireo ny tokony hanomeza ny fitondrana ny zon'izy ireo mba hisian'ny asin'ny CSS fa indrindra ny fampianarana mba rahatonga mony sy ny fikarohana ara-tsiansa tsy sarotra ny mamany olanay ho iatrany ny CSS ka hanairana ny fitondram-panjakana fa lasa ankilabao tanteraka ny hoavin'ny tanora malagasy indrindra ireo tsy manana fahafahana mivoaka ny Madagasikara. Zany fampianarana amin'ny ambaratonga ambony izany dia metraika amin'ny faramandimby izany fa tsy hoe zahay aloha sitraka an'izany novinovina zany fanabeazana mpitondra no mandalo na zay koa rehefa mba nitondra amin'ny lafin'ny administration fa mandalo ihany zany fa tsy mandalo kosa dia ny fanabeazana amin'ny lafiny maro samihafa indrindra fanabeazana ara-tsaina. Didim-panjakana misy 5 atapaka nandritra ny filan-kevim-pirenen'ny CSS no mbola tsy misy valiny hatramin'izao. Olana hafa ihany koa ny olona ny mpampianatra sy ny PAT na ny mpandrara eo anivon'ny université Mpanjakana. Iray tsy mivaky ny CSS ary mitsinjo tanteraka ny ason'ny fampianarana ho ny fanazavana. Apetrao amin'ny toerana ny zosy ny asy ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra indrindra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy maninona kay raha valiana le izy fa tsy hoe akory ny zana-bahoaka mandranto fianarana ity amin'ny anjery manontolo miankina amin'ny fanjakana tsy manam-bola andehany ivelany toy ny zanaky ny sasany sy ny andehanana mianatra any amin'ireo université tsy miankina ireo no lasa soketaina sy atao sorona. Vonina izy ireo amin'ny famaranana ny taom-pianarana raha misy valy ny fangatahana rehetra ary izany no anatin'ny fivoriana matetika ho iatrany ny fanazavana. Nanamafy ny tsy tokony anaparitahana vaovao tsy marina amin'ny tambazotra tserasera ataon'ny mpomba ny fitonana kosa ny CSS ary nampitandrina azy ireo amin'ny fiesika tsy mety ataony. Iverenantsika ny vaovao mahakasika ny fifidianana natonga delegasiona manokana nivondra ny firenena amin'ny teny frantsay na ny OIF tamin'ity androany ity hijery hanao tombana ny fanomanana ny fifidianana sy ny zotra-pifidianana no iraka manokana ataon'ity delegasiona ity eto Antananarivo ny 3 hatramin'ny 9 septambra ho avy izao. Jessica Miray sy Tahirinena no mitatitra amintsika ny mikasika izay. Nanomboka ny volana martsa teo no efa nandefa iraka teto Madagasikara ny avy amin'ny OIF. Anisan'ny asa natao ny fitsiriana na audita ny lisam-pifidianana. Niarana tamin'ny voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana, ireo antoko avy amin'ny mpanohitra ary ny fiarahamonim-pirenena. Nahitana tsy fahatomombanana ny lisitra taoriany ny fanadihadiana nataon'izy ireo. D'autres partenaires se sont joints à nous, notamment l'Union européenne, notamment le PNUD, EISA. D'autres partenaires nationaux, partis politiques, se sont plus ou moins retirés ou ont gelé leur activité. Mais toujours est-il que nous avons pu mener cette activité et la dernière phase s'est déroulée au mois de juillet après l'arrêtage définitif du fichier électoral. Donc nos experts, sur la base des audits, sur la base des questions posées par les partis politiques, par la société civile, ont confirmé l'existence de 11 371 cas d'inscription multiple. Et vous vous rappelez, pour ceux qui étaient présents le 26 juillet à l'occasion de la cérémonie de restitution et de la distribution du rapport synthétique de notre audit, nous avons dit que, en conclusion, ce fichier électoral est valable sous réserve de la suppression des
11 371 inscriptions multiples. La CENI nous a confirmé ce matin que ce travail a été fait et que le fichier électoral est complètement dépouillé, complètement expurgé de ces doublons. Il y a d'autres questions qui se sont posées, notamment la question des omis. Je tiens à préciser ici que le nombre des omis est à peu près estimé par la CENI à 10 000 personnes. Nous avons tous entendu ici, y compris des articles de médias qui ont repris une information qui faisait état de 2 millions d'omis. Je dois préciser qu'un omis en matière électorale, c'est une personne qui a été enrôlée, recensée, mais qui ne figure pas sur le fichier final. Donc les 2 millions de personnes qui étaient sur la RAL ne doivent pas être considérées comme omis. Techniquement, c'est deux opérations différentes. Donc je vous remercie vraiment de préciser, de faire la communication sur ce point-là. Il n'y a pas 2 millions d'omis à Madagascar, il y a 10 000 omis d'après les chiffres que nous a communiqué la CENI. Et ces 10 000 omis ont la possibilité, et certains d'ailleurs ont exercé ce droit-là, de saisir les tribunaux pour pouvoir être inscrits, puisque comme vous le savez, le fichier électoral est définitivement clôturé le 20 juillet. La seule possibilité qui existe aujourd'hui, qui est donnée aux personnes omis, donc aux 10 000 personnes qui se sont enrôlées, qui disposent d'un récépissé, mais qui ne sont pas sur la liste finale, c'est de s'adresser aux tribunaux pour pouvoir être inscrits. Nitondra fanazavana mikasika ny raharam-pirenena ihany koa ny OIF androany, indrindra mikasika ny fitaraina ny mpanao politika sasany amin'ny fameran'ny fanjakana azy ireo tsy hanao hetsika. Nanome toky ny iraky ny OIF fa iaino sy hanao fanadiadiana. Donc ma mission consiste, si vous voulez, moi je conduirai aussi cette mission électorale, et ma mission consiste à effectivement voir que le débat politique puisse se faire de façon apaisée, avec une égalité de traitement des candidats aux médias, aux médias nationaux, aux médias d'une façon générale, et que le débat politique puisse vraiment avoir lieu. Parce que ça, je pense que le processus, la démocratie fonctionne, avec une dynamique de démocratie fonctionne avec un débat où les gens peuvent débattre de leurs idées, juger les politiques qui sont menées ou qui vont être menées, et la qualité du débat est extrêmement importante pour que les électeurs et les électrices puissent se faire une opinion et choisir en connaissance de cause. Donc ça, c'est une dynamique électorale qui est très très importante, et on va être attentif à cet aspect des choses, notamment au travers des... Mais moi, c'est pas parce que j'habite pas Madagascar que je ne suivrai pas le processus électoral. Je reçois une revue de presse régulière, je suis au courant. S'il devait y avoir des difficultés, je reviens sur le terrain. Donc l'OIF est vraiment très très attaché à la transparence et à l'inclusivité du processus. Mikasika ny fizakany filoha am-perinasa ny zom-pirenena frantsay dia tsy namaly ny fanontaniana ny OIF rano antany ny mpanao gazety. Tsy mpanara-maso ny fifidianana ireto tonga ireto fa manampahaizana mikasika ny fifidianana. Tanjony anametrana fifidianana mananja ny fenitra demokratika, mangarahara, andraisany rehetra anjara ary ekeny rehetra. Fa mikasika ny akony dia ny filomary Karavalomanana teny talata ny volonony androany maraina dia fotoana izay nanararotan'ireo amponina ny ary nitondrany ireo fitarainana toy ny fiakarany vidim-piainana ny tsy fisinasa sy ny tsy fandriampahalemana izany androany. Jessica Miray sy Tahirina. Ny antsena teo talata ny volonondry ny kandida Ravalomanana ny maraina teo, vao nahita azy dia nirohatra ny mponina. Afa ihany ianao dada, ianao ihany no malala ny fahasahirananay.
Ny taraina ny antsovonjy ihany koa manoloana ny fahasairanana menjady amin'ny akamaroany voaka malagasy amin'izao toy ny fisina sy tsy fandriampahalemana. Anisany nanaovan'ny fitarainany manokana teto ny mahakasika ny tany sy tanimbary nototorana nanaovana ny arabe nokotany. Hatramin'izao raha ny fanazavana dia mbola tsy nahazo vola onitra ireo tompon-tany sy volana taty aoriany fanombohan'ny tetikasa. Zany lalan'izany raha tetikasa goavana ohatran'ny hoe autoroute zany tokony efa vita ao anatin'ny roa taona ny étude momba an'izany. Anefa dia mahagaga fa dia ohatran'ny matamoaka ny étude an'izany sady miasa no manao étude mitotofana fotsiny ny zavatr'olona ampanantenaina vola hoe ho aloha ambaranay aminao président hatramin'izao mbola tsy voaloha ny volanay. Nefa ampanantenaina fa hoe ho aloha ny volanao reo afaka ray volana raha ny teny filoam-pirenena tamin'ny 3 décembre tokana ny teo dia hoe amin'ny 3 décembre afaka ray volana oriana iny. Hatramin'izao mbola tsisy vola voaloha. Langa fotsiny ny aboby rehetra lazainy erikatra hoe efa vita dolodolo ny rehetrarehetra fa miala padolodolo ny ministère rehetra raha hoe tokony iona aminay aty fotony aty mora rano idilana ny aminay zany eo amin'le fandriampahalemana. Le fandriampahalemana zany mandry tsy malavoloha zay dia misy zany manao menasy anay amin'ny arivo amin'ny andro telotelo arivo eo dia mandry tsy lavoloha zay tena matory zay ka matory nefa mandry tsy lavoloha zay ny voalohany. Dia indrindraindrindra eo amin'ny fambolena. Le fambolena zany zay mamboly gros enion zay dia ao anatin'ny valonjato na arivo. Nefa raha ohatra zay manana gros enion ohatran'izao zao ny ebe eo mbola vidina valonjato dia manao an'izay président aminay. Dia indrindraindrindra le zezika tiana mbo aminay amin'ny tatsa zany mbo ampina zany zay raha ohatra mity ny lazan'ny fahavononana nohana ny kandida Ravalomanana ihany koa ny mponina teto hafa ihany tamin'ny fitondran-dada hoy izy ireo. Ankehitriny Andriamato président faly zahay satria mbola sanjoro ianao tsy nitolefika ianao fa mbola nijoro hatramin'ny farany na nisy aza ireny fanenjehana efa nitsoka hatrany Afrique du Sud kanefa dia io ianao mbola nijoro anavitra ty firenentsika ety. Sotra indrindra Andriamato président. Manaraka izany Andriamato président misaotra anao satria ianao dia lehilahin'Andriamanitra, olona matahotra an'Andriamanitra ianao satria manankina amin'ny finoanao amin'Andriamanitra isaky misy zavatra izay atao. Ary mino Andriamato président fa tolotr'Andriamanitra ny amin'ity taona 3 sy 4 arivo 4 sy 4 arivo ty mbola hiverenanao indray eo amin'izany toerana izany. Fa kosa ny afatra Andriamato président dia izao izahay vahoaka dia ho anilanao mandrakarivo. Zany tena zavatra mahafinaritra anahy indrindra ny ara-dalana aminao dia ianao dia olona tena tsy mila mitsikera olona hoe miandany an'ilay olona manohatra anao fa le kabarinao sy le sehatrasanao seho anao io tena io mihitsy ny tena izy. Lafim-baovao sosialy kosa indray foto-tsakafontsika malagasy sy ny vary mampikakaika sy makivy anefa ny fiakaran'ny vidim-bary izay lasa avo efatreny raha oharina tamin'ny taondasa mangataka ny jerena izany manokana ny mpanjifa akoatra ny faratsian'ny lalana eo ihany koa ny antony maro samihafa heverina mahatonga izay fiakaran'ny vidim-bary izay ka tokony andraisan'ny tompony andraikitra fepetra aingana raha ny fanazavana Antsa Prinsia sy Lucie Ntsiry. 10,000 ariary isaky ny golombary ny fiakarana hita eny an-tsena. Izany hoe raha oharina tamin'ny taondasa tena natombo avo efatreny ny vidim-bary ankehitriny hoy ny mpanjara. Tsy arakaraka izay vidin'izay nefa hoy izy ireo ny kalitaony. Tokony efa hidina ny vidim-bary amin'izao vanim-potoana izao raha ny fanazavana ihany. Maro ny olana sy fahasahiranana sedran'ireo mpivarotra sy ny mpanjifa manoloana ny fiakaran'ny vidim-bary anka miena ny entana alaina ary ahena koa ny fatrambararotsaaka ao an-tokantrano. Ny fiakaran'ny vidin'entana samihafa rahateo manantrotraka izany fahasahiranana izany. Zara raha mahazo tombony ireo mpivarotra mangony fotsiny mety tsy fahamarina lanja ataon'ireo tranombarotra lehibe fakan'izy ireo entana. Rakatra 50 pary kapoka izany zao fahitany ny akanana azy miakatra 5,000 isaky ny gony amin'izao. Raha mividy 5 kapoka ny olona lasa resy tapany 6 amin'ny vidiny ray kapoka. Hitanao izay tsy samanao stock tsony fa le stock tena lafo ny delix moa efa io
la mbola lafo noho ny makalifa ny akanasto fois 4 zay tamin'ny heritana mbola nanapori 580 farany ambany zao nefa efa ny 700 farany ambany nakatary zato isaky lao ahitana tombony ihany ve famarotana azy tsisy tombony mihitsy tsisy tao hoe amidy fotsiny hitanao fotsiny zany hoe zany raha ohatra zao ny andro zao dia tsisy tombony mihitsy satria miakatra vato zara raha mahazo kely fotsiny eo nisy tsy ampilanja koa nanao jerena zany le sosialim-bahoaka fa tena miakatra loatra mijaly be ny vahoaka le vary zany tena hita hoe tena miakatra surtout hoe stock zany napakatra le vidim-bary dia vao niakatra le stock dia niakatra nanaraka ny daholo tsy pala sy mivarika sy makolika manoloanjany tsy fahatomombana ny vidim-bary izany dia manao antsoavy amin'ny tompona andraikitra ny mpanjara sy ny mpanjifa mba hitady vahaolana aingana andravonana izany satria sy mba tanteraka ny fiarin'izy ireo sy ny sosialim-bahoaka ary tsy zaka intsony fiakarany vidim-pianana. Lafimavao ny fahasalamana kosa indray miantoka ny fahasalaman'ny zaza ny fampinonoana azy tsy misy fangarony mandritra ny enim-bolana voalohany misoroka ny omamiadany nono ho an'ny ireny ary miady amin'ny tsy fanjari-tsakafo ho an'ny zaza. Maro ny ezaka natratra ny tanjona amin'ny fampinonoana tsy misy fangarony zaza hatramin'ny fahenim-bolany sy ny fanohizan'ny fampinonoana hatramin'ny faharoa taonany araka ny tanjona napetraky ny OMS marihana amin'ny herinandro ity mofo no andro pirenena ho an'ny fampinonoan-dreny. Ando miaratiana sy Mateo Prince. Mbola lavitry ny tanjona napetraky ny OMS ny azona sy 700 ny tany fampinonoan-dreny eto Madagasikara. Raha nantota ny safarany mbola latsaky ny 700 ny tany fampinonoan-dreny tsy misy fangarony hatramin'ny fahenim-bolan'ny zaza. Misoroka aretina maro mety azony ireny sy ny zaza ny fampinonoana. Tsy tokony hifidy toerana sy ny fanatanteran'izany. Voafatra anaty lalàna mifehy asa andininy 7 fa manana zo ampinono ny zanany adiny ray isan'andro ny ireny iray rehefa any amin'ny toeram-piasany. Raha vao miresaka hoe asa dia ohatran'ny hoe izay mpiasa manana mpampiasa ihany kanefa misy koa ireo reny miasa tena. Misy amin'izany reny mpanasa lamba, reny miasa eny an-tsaha reny dia mahita ihany koa tsika fa indraindray tsy hoentiny any an-tsaha zanany fa apetraka ao an-trano, tsy hoentiny any amin'ny toerana fanasana lamba le zaza fa apetraka ao an-trano dia fahanan'izay mpitaizana azy ao fotsiny an'izay zavatra omena anazy ao dia nefany tsy mety zany izay. Anisany mahatonga n'ilay tsy fanjari-tsakafo eo amin'ilay zaza izay dia izay indrindra no any an-tanana hoe na inona asan'ireny dia tsy atao ambanin-javatra ny fampinonoana. Mbola lavitra ny ezaka misy ny fanentanana saingy mila tosika sy fanamafisana avy amin'ny mpiantsehatra rehetra no azona manatratro tanjona napetraky ny OMS io. Mampinono fa tsy lavorary no ankamaroany ireny malagasy miantehitra amin'ny fisiany ireo solon-dronono samihafa ka manamaivana ny nonon-dreny. Tafahoatra loatra zany ilay dokam-barotra izay tsy manandrify ho any amin'ilay tombotsoa iarovana amin'ilay iantohana ny fitombon'ilay zaza ara-tsaina ara-batana fahazoan'ny fahasalamana tomombana tsara ara-tsaina ara-batana dia lasa amavan'ilay reny zany fa lasa mividy mampiasa izay zavatra tsy tokony ho ampiasana ao anatin'io vanim-potoana io ilay reny zany ao anatin'ilay fanombezana an'ilay sakafo any ka tsy miazakazaka tsara tsika lasa mafimafy zany no anatrarina an'ilay tanjona. Mizara telo miavaka tsara ny fampinonoan-dreny ary samy manana ny vokatsoa entiny avy zany. Voateraka ny zaza dia efa tokony atoka amin'ireny ny nono. Io no vaksiny voalohany. Manampy ny ireny hisoroka ny fahaverezan-drabe loatra, manampy amin'ny fivoahan'ny ahitra ary manafaingana ny fiakaran'ny nono. Faharoa hatramin'ny fahenim-bolan'ny zaza, manampy amin'ny fahasalamany ary fahatelo ny fanohizana ny fampinonoana hatramin'ny faharoa taonany. Mampiena ny fandaniana ao an-tokantrano zany no mbola misoroka ny aretin'ny omamiadany nono eo amin'ireny ihany koa. Tsy tentsika hoe rehefa mampinono vehivavy dia tsy ho tratry ny omamiadany fa maro amin'ireo vehivavy izay tratry ny omamiadany nono no tsy nampinono ny zanany izy zany dia mandray anjara amin'ny fisorohana izay ny fampinonoan-dreny. Matsapa ny mahazava-dehibe izany ireny ka tsy manao ambany zavatra ny fampinonoana ny zanany hatramin'ny faharoa taonany. Ny anazy zao efa herin-taona sy efa-bolana dia feno roa taona mihitsy izy vao esoroko nono. Amin'izay efa feno tsara ny nifiny dia efa afaka misakafo tsara izy dia tsy mampaninona mihitsy na tsy minonontsony ary fa sady tsara ilay izy mahasalama
amplis zany fanabeazanaizana ho an'ireny mahasalama zaza ny noho ny reny mahakinga saina azy rotaona ny anava miala nono hatramin'izay roa dia ohatr'izay daholo ankalazaina amin'ity herinandro ity ny 4 septambra ny andro pirenena ho an'ny fampinonon-dreny maro ny hetsika na marian'izany mifantoka betsaka amin'ny loha hevitra hoe omentsika avana ny fampinonon-dreny amin'ny sehatra isana ho tombotsoany rehetra maresaka iraisan'ny pirenena ny sokatra omaly ary farana rahampitso ny fionambe afrikanina voalohany ho an'ny tontolo iainana any Nairobi Kenya any tanjona ny azahoan'ny kontinanta amokatra angovo madio ary azo avozina betsaka indrindra miantso mpamatsy vola nefa ireo tompon'andraikitra afrikanina isan'isany ahafahana mahatratra izany avina izany ravirazafomainina sy andry rakoto malala fihetsiketsehana atao andrenivohitra atao Nairobi nataondreo olona miaro ny tontolo iainana no nisy songadina omaly raha vao nanomboka ny fionambe voalohany teto Afrika mahakasika ny tontolo iainana no raisin'ny Kenya fiakanjo isaky ny foky ny aviny avy no nanaovan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny lanja sora-bavety mitorika ny fahasimban'ny tontolo iainana eto Afrika miaina ny voka-dratsy ny fivavahan'ny toetrandro ihany koa ny kontinanta hoy ny fanehoan-kevitra zara raha ny 300 ny famatsim-bola maneran-tany mahakasika ny angovo no tonga eto Afrika ilaina ny firaisan-kinany rehetra hoy ireo mpanao fihetsiketsehana ary tokony aleo tena amin'izay isika ka hamokatra angovo madio ary azo avozina ho an'ny androany kosa i Emirata Araby Unis no namaly voalohany ny antson'ny kontinanta afrikanina ary nilaza fa hamatsy volatra amin'ny 4.10 miliara dolara ity firenena ity izay andray ny COP 28 any Dubai amin'ny farany taona anampy famokarana angovo madio hatramin'ny 12 gigawatt hatramin'ny taona 34 ny fanjakan'ny Emirati 750 gigawatt no azony Afrika novokarina ny taona 2022 nanamafy ihany koa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres fa azo tanterahana eto amin'ny kontinanta afrikanina ny ahatonga ny Afrika hatanjaka amin'ny famokarana angovo ny antso ireo firenena-dehibe mivondrona amin'ny G20 izay ivory any Inde ihany koa ny tenany mba handrainy andraiky ny manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana ary ady amin'ny vokatry ny fiovaovan'ny tontolo iainana ilaina ny fanavaozana amin'ny tontolon'ny angovo any amin'ireo firenena andalam-pandrosoana mba hahatratrarana ny tanjona napetraka tamin'ny fifanarahana tany Paris izay namerana ny tahan'ny hafanana latsaky ny 2 degré C famatsim-bola manodidina 2 miliara dolara isan-taona mandritra ny 10 taona nefa no ilaina azona manana tanteraka izany mbola lavitrezaka ny tanjona ho an'ny Afrika ireo manam-pahaizana misahana ny tontolo iainana kontinanta afrikana izay manana ponina raifany 4 miliara ary firenena 450 no tena lasibatra ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetry ny andro firenena andalam-pandrosoana fanampin'izany ny akamaroan'ireo Tony mahazatra dia ny fandaharana ona marina sy ny Global News no arainao vetrany aorian'izao fampalalamba-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsara indray miseho mitondra ny lohateny hoe barbershop ny tenako mame fotoananao amin'ny rahampitso indray velomary tompoko